Dénoncé Raissa tany amin'ny Biancos tany amin'ny Samfinina reo le teny antsika hoe mampahantra atsika reo anarana karana mampahantra atsika reo ka rehefa nanao an'izay amizay Raissa manahirana an'ilay lavatanana zany ao anatin'le izy dia raikitra amizay ny fanenjehana ny Raissa teo nge nanomboka ny fanenjehana ny Raissa nainga avy amty ty tsy tsika nanao anty io a bureau indépendant iny le Bianco iny misy fitomboka sy Bianco ao le hoe Stéphane Kamis Koufali Daya zany fatatsika hoe izy Koufali Daya io le hoe lazaina fantsondromin'ny Raissa miantsy zany Koufali Daya raha i Stéphane Kamis de le districtara resatsika ianao zany raha mijery de hoe districtara io nge fanao fiarakodia fa io zany miandrarezina amin'ny resaka fanafarambary eto amitsika non fasady fotsiny iny hoe io ary le resaka automobile fa ny tena izy atao ambadika ato resaka hafa mihitsy zany le zavatra mandeha zay le zavatra tena antsika hoe mahabotry an'ity firenentsika ity de zay hoe tena reo zany no milalao an'le arem-pirenena fa raha misy gasy ao manondrana volamena andre mandeha ka tratra ary any atsefa any Antanimoro atao tena mitondra faisana mihitsy reto mandeha daholo ny zavatra fa rehefa tonga amizay mipatsaraitsy mivava misy midénoncé amizay zany izy de zao tsy maintsy tratra farana reo ngefa namanangona miliary amitsika miteny zao fa 4 miliary volany izy ty fanirso firy vilany atao banjo zay sipany miaraka amin'ny atsiro olona escroc nge io nitsoka tany velany de manina ara tsy resany fa manina zany le ataon'ny conseiller tsy averina ny ponja satria mpanao asa ratsiny amin'ny resaka fanakorontanana compte fake rehetra io na sady antsena fisabadidandreo zany saika hoe hakuizena zavatra ohatrao nefa jerevany tsika efa naka mesure le mitosy satria Mikael manko miarandry Dayatsy fa niso satria reservé miady atsika zay manko fampiresany miady reservé miady daholo zany de i Mikael amizay nefa ny amin'ny tena Daya amin'ny tena lolohonogno ao satria tsy tiandreo hain'olo zany le hoe atteinte à la sûreté de l'État sy l'évasion fa le évasion foana ny teneny lao anao zao ampidirindreo fa lehilahy anao raha mbola mijano ry Daya zany efa mbola prison ny tainan'ireny plus évasion zareo tany antsefa nge nampitsoany aiza ho aiza ny suiten'ireo dossier reo nge ko ataon'olo lazalamo le reo pira miazo navaky manga miazo andreo tena mitenanareo azany fa io soa de lomelany firy vilany firy karan'initsy taminah Daya 8 miliary le volamena nahodiny zareo le tary amin'ny le saisie de folaingo amizay natakalo zareo tao le navadika vy mahatonga sy teny tsy afaka miaraka nareo mahalala ty fa nareo tena ino na ino mbola tsy navoaka zany tany amin'ny dénonciation le association citeny zany satria tokony association afaka mampiditra vola iny zay mivadika vola ndray tonga eto azonareo de iny zay nividianana volamena de sasany atao fraude fiscale amin'ny etsy-andany mivady raha olona fitsy tokony écartena aloha Daya na de manao affaire izy atria amitsika miteny zao eritrereto GMC ko nindramindreo zaho tsy nahay fa za efa ty amizay vao courant hoe le tombila nangalana vola tamin'ny tany Antsirabe amina karana tany le mpanao sigara valizy be regny 7 am'regny de efa vao nisy ny problème iny ka tamataty de nangalaky vola tany koa de zay nge natonga to eo tany fotsiny tany napetraka taty de GMC nampanaovindreo an'le émission satria tsy tiandreo farako zay fandeha miparitaka eny anivony tambazotra tserasera Facebook indray ny karazana ampamoaka mikasika ny raharaha mahavoatontonona anaran'olona bony amin'izao fitondrana fanavozana izao sy ny fitondrana rajoelina raha ny voarakitry ny oronan-peo any Raissa zay vola androany voatonona amina raharaha fanodikodona mbola mpanjakana ny minisitra iray teo aloha sy ny sakaizany afera mikasika ny mpanolotsaina iray nampitsoahana amponja fanondranana volamena antsokosoko izay nanononany ihany koa anarana filohana androm-panjakana afera mikasika kolikoly na voatontonona anarana mpitsara iray maro ihany koa ny entana efa voalovolaka nefa tsy hitany pirofo manamarina fa tena voaray tokoa ireo entana marobe novidiana ireo raha ny ampamoaka atrany nisy ny tatitra nataon'ny Cour des comptes farany teo fa tsy nisy ny mangarahary maro ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana sy ireo fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola iray samy pirenena tamin'ny fitondrana teo aloha
amin'ny akabeny nahitana taratry ny tatitra nataony cour des comptes iny fa manaraka nitsakany sy andava ny toedra raha misy eto amin'ny firenena ny malagasy sengy nandritry ny fitondrana teo aloha izay tsy nahafahana ny teny sy ny torka tsy nahafahana na neo hevitra mazafa sy ny sisa dia maro tamin'ireo tompon'andraikitra no nangina fanginana izay azo raisina amin'ny lafiny roa fanginana firaisana tsy kombakomba sy fanginana no ny raha matahora sy ny tsindry mbola verina ve izany amin'izao fanavozana izao anaovana famotorana lalina avokoa tsy misy anavahana ireo voakasika ireo fa tsy tokony hody tsy eno ihany koa ireo ampamoaka samy hafa mahavoatontonona olona ambony anatin'izao fanavozana izao raha iverenana tamin'ny ireny antsika fotsy ireny isan'ny antony tsy nampahomby hatramin'ny faran'ny tolona tsy nahatratrarana zato isanjato ny tanjona tamin'ny ireny dia noho ny fisian'ny olona vitsy mpitady tombontsoa manokana ka niala tamin'ny maro iarahany rehetra mahidy izany ary vao tsy ela atao ihany koa ny vovonana firaisan-kina izay nitsangana tao irindreny antsika fotsy ireny ary iaraha mahalala ihany koa androany fa efa ravy izany vovonana izany ary isan'ny antony raha ny angom-baovao natao dia noho izay fisiana olona mikatsaka ny tombontsoa manokana izay hatrany ary mametraka izany ho ambony ny tombontsoa ny maro anisa sy ny vahoaka malagasy nameno ny tambazotra tserasera ny ampamoaka orona ampeo ny ray sara izay voliny izay mety tsy ho marina zato isanjato fa na izany tsy tokony ho avela andalo fotsiny amin'izao tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena anatin'izao fitondrana fanavozana izao no voatontonona lehibe na androm-panjakana mpanolotsainan'ny filoha minisitra teo aloha ka tsy tokony ho avela andalo fotsiny mitodika any amin'ny filohan'ny fanavozana kolonely Mikael Randrianirina araka izany ny masony vahoaka malagasy inona no ataony inona no fepetra ho raisiny eo anatrehan'ireny ampamoaka mahavoatontonona ny olona sasany manodidina azy ireny anadio ve ao ary ny fandiniana sy fanadiadiana andray fepetra enjana ve ka mpahafantatra izany amin'ny vahoaka malagasy mba tsy ho verimomboka mitolona mba tsy ho faty ilay fanantenana efa nitsilopy tao ampon'ny malagasy eo ihany koa ny praiministra izay inona fa tsy atory voanjo adina amin'ny tranga takitony any aminy no mifantoka ny malagasy 30 tapitrisa ampisambotra sy anagadra ireo fanedry be ny firenena na eto an-toerana na any ivelany tsy hijanona amin'ilay Andry Rajoelina sy ny firongony ihany fa ireo rehetra mpanao bizina mpanao afera maloto mambotra ity firenena ity raha izao zava-misy izao tsy tokony andro alina ny filohan'ny fanavozana sy ny praiministra fa hanome vokatra aingana sy azo tsapainy tanany anatin'ny fotoana fohy ho fampanjakana izay tany-tandalana izay ka andray fepetrana amin'ireo manodidina azy bevinany na ny lavitra manao be fandroaka araha ny sampana fampalalam-baovao akaiky ny toy n'ity raharaha ity isin'izay mangarara sy tany-tandalana eto amin'ny firenena izay zay zany madamo efa niteny hoe averina ary ianao fa za miteny aleo tsy averina trony izy zay satria misy haiko misy jet privé hitanao io raha matoa io mila haiko mikalme anazy fa raha tonga gaza manao na zao mana zao sisy raha tsy natao zao fa anao raha tena zao miaro anao zao fo miteranao rehefa sazy zao miaro anao enao aza miraha zany ndany anao mandeha amin'ny sisy aloha manao vakansy tsy haiko mandeha mitiliara vakansy anao zao mandamina an'io zany da fa manaraka zay teneninao e fa izy le zavatra ataony piripirina inona zany mahatonga za efa manaraka zay teneninareo za tsy mamalifirina sy tenao hoe angao enao aza mitsamy zany fa mipirina foana zao le olana sy tenao tsy anaraka anao rehefa any le olana mandrisika foana e za tsy miteny zany olona raha miteny andao anao manao interview atao zao za tsy nety fa zay teneninareo foana tsy manao an'izany ho afa manao profil bas foana anao aza manao profil bas nefa nijerevy sabotage atao faniriky anazy ransy arovako anazy izy nasao natao tany mora le olona tany ny andro hoe nefa nicapturé anao sisy andro dia anao sisy anaty lista dia ahoana nefa mamao sy ny zavatra ohatr'izany tongava ho afa zaho amin'ny toerana ty misy anahy zaho aty tiliara zaho amin'ny zano ka raha atavelana Antananarivo andalana aneo zao nandeha hitondra tomobily angalaka ny zazareny any satria zao fotsiny tenenako anao ando be tsy anao azonao zay tampitra okay dia zay fotsiny nampalenana ny dia iverina hoa zaka andreo zazareo satria ahoana moa izy manadamba tsy averina amin'izany anao fa aleo calme anao rainao koa rehefa misy zavatra kely dia efa misy lavabe lasa manervena any za mitena anao mihitsy hoe zao natao fa mpirina fotsy anao fa za mandamina anazy okay za tsy manary anao zany moa dia problème zavatra créeny faniry songe trop be za zany tena miteny anao dia
fa izy tany an-drafy tsy nafakina ny an'ilay vola nangatagna ny vola menaka na vilany mètre ihany ny vola lasa ny mètre izay haiko hoe mampeloka anazy io fa zany nefa tsy afaka hiteny anazy hoe ananako preuve daholo ane zany tena nonty fitsonjovako anao da ia tsy firina hatramin'ny journaliste mamaly avoay marina aleo hidovitrany izy da ia za tsy manao anao zany efa mipromettre anao nefa manino izy mbola manao anao ohatran'io zay nge mampalelo anahy da ia fa ina zany le tiany atongavany za zany tena hitanao zao moko hoe lohako tsy zaka aza mety ampiarahan'olona anao fiasen'olona tena za vera nga fiarovako anao nangataka LP am'le dossier-nry Stéphane iny izy mihitsy ny teny PG tsy azo mena LP io zao koa mampivaliko loko ny raha ataony fa maninona anazy za fiarovako anazy zao rehefa tsy tianareo eto rombifolo lisany any de za ony anatin'le rombifolo zao nge mba maro ane olana nataon-tegna soa hitanao da ia rehefa ohatra hoe maneligelina anareo gn'anako reo mba tsy misy mitaiza zay nge problème fa raha hoe misy mitaiza reo tsy raha mampanino anakay mipoly za tena mampalelo anahy mihitsy le izy tena marina zany tsy mampiditra anao am'zany ka zay tokony mba teneninao izy tsy manao an'io anahy nareo maly niaraka tamin'ny fetany fa za ke maninona anazy zay nge tsy azoko zaho mivolanao fa calme ia influencevan'olo any de tonga de miraha lafa zaho mbo tsy mivolanao tsisy danger zay ndao moa zao koe malahelo avao am'le raha misy tegna nefa za tena hoe nananaovako association zany nge niera taminao za alefaso initiative ho anao fa za ino moko hoe anaovako politiky za efa ataondra ohatry de mbola andehanao politiky ave mampalelo anany iny zavatra misy ok mandao nisy ny oetika ny vahoaka io rehefa nisy io dia nisy fitaraina natao tamin'ny ramatoa ministra anisanté teo aloha nisy fangalarana tato ny vodinana fanafody amina tapitrisamano tato ny disika fanadina tsara ho fantanareo zary mino fa tsy vahiny am'izay anareo nisy fanodikodianam-bola raha tsy teny hôtel termal iny mampitra ray tapitrisambolana amin'ny station termal takiko amasom-bavavoaka voafity teto ny disika fanadinantena andrimatoa administration mpiaramiasa aminao ny voamangarahara aiza volio aiza volanitra rehetra tamin'ny station termal io hatramin'izay satria tsy nisy tombotsoan'ny vahoaka na ny fokon'olona teto tompon'io rehefa mandeha lasa mambovola ny commune tsy mahazo volan'olona ariary nefa tadidio simba ny tetezana mandeha fokon'oloneto manday andraikitra misy fanamboarany ny fokon'oloneto manday andraikitra ary ny tena loza dia ty ny jiro mandeha ny toeran'io dia ny commune mandoa tsy latsaka ny fitapitrisa isa-taona nefa tsisy vola miditra amin'ny commune na ariary hatramin'izay ny diva ny voaka ny ranomafana mba hisan'ireo zay tombotsoan'izay indrindra fa misy fangatahana koa sodrano amin'ny toeran'io amin'ny afatarina maly doany manjanaky ranomafana amin'ny toeran'io ny sorako ny filoam-panjakana sady manao tatra amintsika vokany tena ny telo tsy latsaky ny telo ny antsony ramatonisy teo aloha ny filoam-panjakana andrimatoa Mikaela tamin'ny tarainantsika vahoaka tatia mba hijerenakaiky ny mikasika ny fanafody very ny mikasika ny station termal ny ranomafana io fa tsy nivaky loha ramatoa ministra andrimatoa ministra solotelo tsy nivaky loha koa ny dirikabona na di heninay fa nandalondroa tatia tsy nisy fandraisandraikitra nataony tatia inona nataon'ireo niaro an'ireo tsy maty manota izay no nampilazana azy satria nahoana manina ianao vao tsy amperinandro voatendreo nanatanteraka ny toromarika ny filoam-panjakana manina reo oloreo tsy nanatanteraka ny toromarika ny meny filoam-panjakana ny vantana meloha nandeha any Russia ny andrimatofoloha
farana satria tanaty fampiresanay zany ny PM tamin'ny fotoana amin'izany koa ny PM misy teo aloha dia naome baiko ny dirikavy mazava tsara jereo ny situation'ny ranomafana jereo ny azo manontolo teo fa ripaka tsy nisy toany satria ny bloquen'ireo tompon'andraikitra no tao fotsiny ny tena loza dia ty amin'ny asa mahasombavoaka ny tena nangataka hodita mba hijerevana ny détournement fa ny vodinam-bola nataon'ny mpiasan'ny santé amin'ny toeran'io na ireo fanafody ny fanadiny gaga ny tenako andrimatoa ministra ny solotena misy baiko nyreo oloreo milaza fa tsy azo atorany député ho taratasy io satria voatondronany dia mibridana ny araka rehetra tamin'ny disika fanadiny tsy azo keny zany raha vola zany député aho manarakaraka an'izay nantany ramatoa ministra aiza ny taratasy valyfa ny ady adina ny io fanafody very io sy station termale ranomafana tompona andraikitra zany vehivavy zany andrimatoa zay manatokely ina mivalitelo tsy fantako ny fisiny zany mba loza zany rehefa ny firenena ianao ministra tsy halala fisiny zany nefa midirikavinao nakan'le mivaliny taty taty amin'ny distrika fanadina ka mangataka aloha angarahara avinao hitany vahoaka satria zahay vahoaka ny patronareo zahay vahoaka mandoro karamanareo mpiasa fanjakana ka aloha angarahara andro ny fanavoazany zao tsy fatao amin'izao fotoana zao hoe baiko indray matofoloha ho tongotsony vahoaka aty amin'ny commune Ramafana aty amin'ny district ny fanadina sy ny baiko ny prime ministre tsy arahana ny ao ministeranareo tsy azo atao zany tompoko asanay manahitaitsanareo amin'ny famarinana amin'ny mangarahara amin'ny ara-dalàna ka isorako anao tongety mety somary tosekely ny vonao satria mafimafy ny tena satria anao ny tompona andraikitra tamin'izany fa ampisehoako anao mba tsy isin'izay fanodrony tsony andrimatoa ministra ny